MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Elmondes, metoine karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Manankarina fahantrana ny malagasy na arabatana io na ara-tsaina na ara-panahy satria ny mahantra no betsaka eto amintsika. Miantso ny mangarara sy ny fahitsina anatin'ny fitantanana ny volam-panjakana ny CCOC, fitantanana ny volam-panjakana izay tokony ampiasaina ho an'ny tombotsoa iombonana. Ahitana fikononkononana osoka sy alabato ny faritra maro amin'izao fotoana. Isan'ny antony tsy fampiaran-dalàna araka ny tokony ho izy ho mpitondra teny vovonana firaisakiny. Mila mandray an-tanana ny hoavin'ny firenena ny malagasy raha tiana ny alàna amin'izao fahantrana sy raha fimpanjanahana amin'ny endriny vaovao izao ho ny teo anivon'ny ARFM androany. Herinandro katrik'androany no nahafantarana ny filoha 7 hitantana any Etazonia izay novoahan'i Donald Trump mpandresy tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena tany an-toerana ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo atena trany ny araba tombo kilasy sy tombo vavy manasa no avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity manakarena fahantrana ny malagasy na arabatana io na ara-tsaina na ara-panahy satria ny mahantra no betsaka eto amintsika amin'izao fotoana izao manakarena ihany koa anefa malagasy raha ny talenta sy ny fahaiza-manao no jerena ka izany no tokony ampitombona. Gaeton Andriatsilavo. Ankalazaina androany 14 Novambra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mahantra ary dia manakarena amin'izany ny Madagasikara ankoatra ny fananany ireo arenan-kibon'ny tany. Izany hoe manakarena fahantrana ny malagasy na arabatana io na ara-tsaina na ara-panahy. Ny fahantrana arabatana amin'ny manofo amandra dia ny tsy fisina, ny tsy fahampiny ny eo ampelantanana ka tsy ahazoana miaina araka ny tokony ho izy. Amin'ny sakafo, ny fitafiana, ny fahasalamana, ny fianarana sy izay rehetra filana ampilamina ny maha-olona. Ny fahantrany fanahy izay hita amin'ny olona tsy manana faniriana, hiankina sy atahotra an'Andriamanitra fa mihevitra ho mahavita tena ary manara-po mitondra ny fiainany araka ny mahafinaritra azy fotony ihany. Dia ireo izay tsy mihevitra ny fiainana any ankoatra ka tsy manana finoana ny famonjen'i Jesosy Kristy Tompo, tsy manam-piadanana ny fony, any ka manao ireo karazana bibiana isan-karazany. Ny fahantrany saina kosa dia ireo fomba fisainana isan-karazany miteraka tsy fahombiazana eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny fifandraisan'ny samy olona. Atao hoe fisainana ambany sy tsy mendrika izy ireny. Ny toe-tsaina mahantra dia miseho amin'ny alalan'ny fitrosana lava, fiankinan-doha mandrakariva, tia kely, tia azy vola haingana sy amin'ny fomba tsotra, tsy manao zavatra tsara, tia ady, manao kolikoly, kaidy, manambaka sy ny maro hafa. Tafiditra ao anatin'ireo karazana fahantrana telo ireo ny sehatry ny toe-karena, ny fahasalamana, ny fanabeazana sy ny fisitrana rano fisotro madio ary ny fahazoana herinaratra. Olana goavana iraisan'ny ankamaroan'ny tokantrano manerana ny nosy ny sehatry ny fanabeazana. Raha ny tarehimarika voaray ny taona 2024 mahatratra 7.700 ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara ary manodidina ny 3.500 izany ho an'ireo navita fianarana ambaratonga voalohany. Namoaka fanambarana ihany koa ny banky iraisam-pirenena ny febroary 2024 lasa teo ka nilaza fa efa mahatratra 5.700 ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara ary efa any amin'ny 7.700 zany any amin'ny tontolo ambanivohitra. Midika izany fa avo dia avo ny tahan'ny fahantrana eto amintsika ankehitriny ka antony nilazana fa io lafin-javatra io no isan'ny mampanankarena antsika. Miaina fahantrana avokoa ny maro anisa. Isan'ny mampirongatra ny fahantrana hoy ny FMI dia ny hoe ambany noho ny sondrom-bidi-piainana ny fivoarany ny toe-karena ary tafiditra manatin'ireo firenena 20 manitra indrindra i Madagasikara araky ny fidiram-bola antonony isaky ny ponina. Raha ny atotanisana voakan'izy ireo mikasika izany ny volana Oktobra lasa teo
7,7 ny fiakaran'ny vidim-piainana ny volana aogositra ary tombanana ho 4,100 kosa ny fitombona ara-toekarena amin'ity taona ity. Borofo ilazana fa manan-karena fahantrana i Madagasikara. Mahanitra ny 420 tapitrisa amin'ny malagasy raha ny farim-piainana no jerena. Raha tsy mbadika nefa manan-karena ny olona, manan-karena ny malagasy ary tokony mahay mijery sy mampivoatra izay arena nanan'izay. Miainga amin'ny zavatra tsotra zany ary miainga amin'ny isam-batan'olona ihany koa fa tsy andry anira zaka tsy hivalana araka ny fomba fiteny. Ny talenta ananana dia arena ho an'izay manana azy, izay manaja sy mampiasa io talenta ananana io ampitiavana sy fahamarinana dia mahazo tombony ary mandray fitahiana. Tsy manam-bola fa manana fotoana ohatra dia afaka mampiasa ny fotoana anaovana zavatra tsara mampandroso. Miteraka fahombiazana ho an'ny isam-batan'olona izany. Eo ihany koa ny hery ananana, ny feo, ny fahaiza manao isan-karazany izay azo ampiasaina hitondra soa ho an'ny tena sy ny mpiarabelona. Areny zany ary tokony hotrandrahana ahazoana tombontsoa. Arena ho antsika ihany koa ny olona manodidina sy ny fahaiza manaony na ny talenta ananany ka tokony ho hajaina sy ho tiavina ary avela isongadina. Afaka mifaly sy mirehare isika fa manana izany rehetra izany. Ary indrindra arena ho an'ny malagasy ihany koa ny fananana ny fihavanana sy ny soatoavina. Tsy tokony teny hoe mahanitra aho ka ratsy, tsy manana aho ka angalatra lava, tsy manam-bola aho ka indrana foana na angalatra, na isoloky, na ivarotena sy ny sisa aza. Tokony ho alavirina ny toe-tsaina mahanitra, indrindra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mahanitra izao. Fa miantso ny mangarara sy ny fahitsiana anatin'ny fitantanana ny volam-panjakana ny eo anivon'ny CCOC amin'izao fotoana izao. Ny fitantanana ny volam-panjakana izay tokony ampiasaina ho an'ny tombotsoam-bonana ka izy fiantraikany amin'ny fiainany olom-pirenena. Miantso ny parlementarotonta ihany koa izy ireo tsy handany ilay volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ao anaty amena tahaka ny zava-misy adray ka etao Andriatsilavo. Nametraka ny ayamy manoloana ilay volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana 2024 ny CCOC na ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes eto amintsika ka nilaza fa hiaratsy hatrany ny naotiny Madagasikara amin'ny fanadihadiana mikasika ny teti-bola ho an'ny daholobe any aorina. I Madagasikara izay efa nahazo naoty ratsy ary 730 ao amin'ny 100 izany ho an'ny taona 2024. Antony mbola mitony tsy fisiany mangarahara amin'ny fandrafetana io teti-bola io ary sahirana ny olom-pirenena misitraka ara-potoana ilay volavolan-dalàna. Ambany dia ambany notintsika amin'ny resaka hoe IBO izay manaprofo le hoe izay hoe transparence izay. Ka le tsy famoahana an'izay moa zany dia anisan'ny manaratsy an'ilay notintsika amin'izay resaka IBO izay. Fa indrindra moa zany tsy eo le hoe fanomezana asina any olom-pirenena mampafantatra hoe zao ny voatoatiny volavolan-dalàna, zao ny fomba eritreretin'ny fanjakana ampiasana an'ilay vola. Araka izany, takina ny amoahana ao anaty fotoana fohy ilay volavolan-dalàna sy ny antota taratasy momba ilay teti-bola. Takina ihany koa ny fampafantarana izany sy ny sinady hevitra miaraka amin'ny olom-pirenena mialohan'ny fandaniana azy. Ary ny fandraisan'ny parlementaro atota andraikitra ka tsy olanina ao anaty amehana tahaka ny fahitadrizay io volavolan-dalàna io. Hitantsika moa zany le fiantraikan'le hoe tsy fijerevana tsy andalinana an'izay volavolan-dalàna izay. Hitantsika moa zany resaka subvention na JIRAMA ny betsaka mihitsy ny subvention omeny fanjakana JIRAMA kanefa moa satria hatran'ny hoe mikipy maso ny député sy ny sénateur aloha hatramin'izay tsy mitaky izay resaka hoe plan stratégique izay, tsy mitaky vokatra koa amin'ilay hoe nampiasana an'izay subvention izay. Hitantsika moa amin'izao ny vokatra ratsy azontsika amin'izay tsy fandalinana ny volavolan-dalàna izay. Fa hitantsika koa moa zany amin'ny resaka fahasalamana, amin'ny resaka fanabeazana tsy tafavoaka isika malagasy ary tsy tafavoaka ny zanantsika amin'izao aloha hatramin'izao. Tsy hita mazava hoe makaiza ny vola satria isan-taona misy vola fa tsy hita mazava tsy mitaky an'izay hoe vokatra tokony azontsika ny olom-pirenena ny député sy ny sénateur. Isan-taona nanomboka ny taona 2024 tsy nitsahatra nampatsiahan'ny gouvernemanta ny CCOC ny amin'ny tokony amoahana ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana raha vao tafapetraka eny anivon'ny anteny mera. Io volavolan-dalàna io izay efa tafapetraka eny amin'ny anteny mera-pirenena ny 30 oktobra lasa teo raha ny fanazavana voaray. Hatramin'ny androany nefa tsy mbola afaka misitraka sy mahafantatra izany ny olom-pirenena. Androany ihany koa vao nozaraina tamin'ireo solombavam-bahoaka ilay volavolan-dalàna
ka ny alatsinainy ho avy izao no herisona eny amin'ny lapanitsimbazaza ny fampahafantaran'ny ministra tomponandraikitra izany. Mangarara mikasika ny fitantanam-bola mpanjakana izay fa tsy mangarara ihany koa ny famahana ny olana herinaratra eto amintsika ary tsy misy ny fijerena ny tombontsom-bahoaka. Profon'izany tsy firosoana tamin'ilay tetikasa saofika azy volobe izay fantatra fa tsy hamono antoka ny orinasa jirama ho ny mpanao politika. Mpitondra amin'izao fotoana izay tsy mikajy afa-tsy ny tombontsoa manokana eo anatrehan'ny zavamisy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Daniela Minoarso. Taratry ny tsy fahombiaza ny mpitondra fanjakana ankehitriny tao anatin'izay enitaona nitondran'ny firenena izay ny olana goavana eo amin'ny famatsiana herinaratra ankehitriny. Ny olana herinaratra izay tsy tokony ho goavana tahaka izao raha nisy ny fanohizana ny raharaham-panjakana teo alohana ny continuité de l'État tamin'ny fanatanterana ireo tetikasa goavana misa roa dia ny tetikasa volobe sy saofika izay anampy ny orinasa jirama tsy ho faty antoka ho ny mpanao politika naneho ny heviny. Olona ny mpitondra fanjakana ankehitriny tsy mitsinjo lavitra ary tsy mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka raha ny fanazavana. Mazava nefa ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao dia tsy nanana politika matotra mihitsy mikasika ny indrindrindrindra ny fampandehanana na fanarenana zany ny arkarena malagasy. Tafiditra ao anatin'ireny zany ny herinaratra sy ny rano satria nahoana efa misy be deaibe ny zavatra efa mifanarana natao sonia tao anisan'izany saofika sy volobe reny ka satria mo président Rajonar Mampianina nanao azy dia najanona le contrat nefa tokony efa afaka miasa izy io na opérationnel nanomboka tamin'ny ity 13 ngamba izy na 14 sy 10 ity. Zao mbola miandry indray efa taona vao mety ho tanteraka zany. Niala moa le antoka le actionnaire atao satria nahasorena azy ihany moa le fihetsika natao nanao contrat vaovao tsy tady zavatra manahirana reto société pétrolière vahiny reto foana mantsy no andehanan'ny sainy zareo ary io zany izy rehefa reo zany mampikatso an'le izy dia mikatso ny zavadrehetra. Zany rehetra zany aminay zany tsy favitsana raha fitatana firenena zany. Le tombontsoan'ny vahoaka ny tokony jerena. Raha ny zavamisy, ny vahoaka madinika hatrany no saika mizaka ny vokatra izay tsy fahaiza mitanta ny mpitondra fanjakana izay ankehitriny. Ny vahaolana raisy ny mpitondra hoentina mahana izao olana eto amin'ny firenena izao izay efa tara loatra ary vahaolana vonjy tavanandro toy ny mahazatra fotsiny ihany mita amin'ny alalin'ny olana amin'izao fotoana. Ny vahoaka mandoa vola be amin'ilay jirama anefa ny jiro tapaka foana rano tapaka facture na miakatra na mijanona amin'io aiza amin'izany fotoana zany ny enquête parlementaire tokony etsika anie ny solombavamboaka aiza ny bianco zany daholo ny anontanian'olona sy tokony etsika ve bianco manao autosaisine mijery an'izany aiza ny fitondrana amin'izany lasa resaka fotsiny le izy ary maninona moa ny filoham-pirenena no anao an'izany aiza le fusible ny filoham-pirenena fitatana firenena tsy maintsy manana fusible ianao filoham-pirenena premier ministre aloha zay lehibe any administration vao ny filoham-pirenena dia ministre aloha vao ny premier ministre fa tsy dinganina akory ny premier ministre fa tonga dia any ministre ianao no mamely baiko zany rehetra zany fitantanana mikorotana daholo ka fehany zany do zay hoe na inona politika atao na inona efa tara le izy tonga ngamba fifidianana dia mitsiketsika indray fitondram-panjakana ohatra hoe vatsinjo reny zay ngany azo andikana azy koa fa aminay fitatana tendrororona ozy ny fitenena pilotage avy io tsy mahomby zany fa tsy maintsy mitatana ianao mijery lavitra foana. No ny tombontsoa manokana ny mpitondra fanjakana ankehitriny no tsy nirosoana tamin'ny fanamboarana ny tetikasa volobe sy saofika. Tsy nety tamin'ny Andry Rajoelina ny mpampiasa vola sasany ka ireny ny arana hita ireny ny vokany. Raha iverenana, nasain'ny Rajoelina niala ny groupe Eiffage tao amin'ny tetikasa saofika ny taona 2024 no ny antony izay miankina amin'ny manokana. Fantatra ihany koa raha ny voalaza ny Africa Intelligence fa nialan-darana ny groupe Colas amin'ny tetikasa volobe. Ary ny fialan'ireo mpampiasa vola sy orinasa ireo no fototry ny olana ankehitriny satria tsy mety mahita mpampiasa vola mety hiditra amin'ireo tetikasa ireo i Andry Rajoelina. Fa tsy manana fatokisana amin'ireo teknisianina malagasy ary jivonina many olany famatsiana herinaratra mpitondra fanjakana. Izay raha jerena ny fanapahan-kevitra roso ny mpitondra manoloana ny olany famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika Henri Florian. Mbola mampitarina ny rehetra amin'izao fotoana izao ny olany famatsin-drano sy ny herinaratra. Na efa nahena ova polisy 100,000 delestage ho an'eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina araka ny nambara ny voloham-pirenena.
tsy vonina hamahany olam-bahoaka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary tsy manana fahatokisana ireo teknisianina malagasy izay efa niasa teo anivony orinasa-mpanjakana Jerema sy nampandeha ny asa rehetra hatramin'izay raha nambaran'ireo mpanao politika. Raha tena vonina ny anao ny fanjakana dia mitady vahaolana dia izany moa zany ny zavatra rehetra seroa fa vokatry ny zao na vokatry ny ria ka rehefa fantatrao fa efa nisy an'izany teo ka maninona nanaiky anao niditra anjaranao zany no mampandeha an'io raha io anjaranao ny mitondra zay vahaolana atao fa omeo malagasy ny fanamboarana sy ny fanarenana ny Jirama ary dia tokony hisy vahaolana hoentin'ny fanjakana zany rehetrarehetra zany ny ilana vola ary zany volana hodikodiny eraky ny tapitanety natao any amin'ny zavatra tsy miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy zany tokony nanarenana ny Jirama dia milamina ny olona rehetra teo zay mpitondra rehetra tsy nisy tahaka an'izao ny Jirama fa nohony amin'izao ve dia manahoana loatra zay ngamba ny tratrany zay ny vitany dia atao akory. Hatreto mbola baraingo lehibe mipetraka ny famatsiana herinaratra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo indrindra fa any amin'ireo tanàna ivelany renivohitra neto amintsika raha teo tsy ampy 900 ny malagasy no misitraka izany herinaratra avy amin'ny orinasa-mpanjakana Jirama izany. Maro amin'ireo faritra no ahitana fikononkononana osika sy alabato amin'izao ray volana latsaka tsy ahatongava ny fividianana be ny tanàna sy mpanotsaina izao. Isan'ny mampahazo vahana izany ny tsy fampiarana lalàna araka ny tokony ho izy hoy ny mpitondra teny ny vovonana Fraisakina tamin'ity androany ity. Eo koa ny fitadiavana tombontsoa manoka sy ny fanomezana tombon-dany hatrany ireo lazaina kandida mpanjakana amin'izao fotoana izao. Christian Dimy. Faritra maro manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao no efa ahitana sady fikononkononana osika sy alabato amin'izao iray volana latsaka tsy atrehana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izao fanangonana kara-panondro fangalana ny kara-pifidianana fanerena ireo mpiasa-mpanjakana anohana ny kandida volomboasary ireo amin'ny ankapobeny no endrika isehon'izany tsy fanaran-dalàna mialoha ny fifidianana izany. Nanamafy ankilany ny mpitondra teny ny vovonana Fraisakina fa natao ampiarina ho an'ny rehetra ny lalàna fa tsy natao iarovana tombotsoa an'olo tokana ka nomezana tombon-dany ho an'ireo kandida mpanjakana. Ny CENI dia misy lalàna gnao le 2015-020 article 49 momba ny CENI dia manana izy ataontsika hoe prérogative mba manolotra ny regny olo regny any amin'ny lehibe io atao any amin'ny conseil de discipline fa dia efa tena grave loatra zavatra ataona zareo nanomboka tany amin'ny députation dia efa ohatran'io dia misy manao propagande chef de district dia ohatrany hoe anay ny tanàna anay Madagasikara dia zay ho ataonay mba miangava ay mba manao an'izay ny CENI raha ohatra ka indépendant marina nareo mana fahaleovan-tena marina nareo mba ampiasao io article 49 amin'ny lalàna amin'ny 215-020 io. Sarotra araka izany ny andrandra fifidianana madio mangarahara sy ekendrehetra raha toa ka fifidianana efa vohomana mialoha sy feno osika hatrany no ampiarina eto amin'ny firenena. Raha ohatran'izao izy zany izy dia ohatrany mampanahy ihany ny élection zany ndraika dia mieritreritra manina raha tonga da tendregny satria mandany vola fotsiny akesika hoe hatramin'ny voalohany zany hatramin'ny fanaovana anina ry le fanaovana dossier dia mitohy izy zao dia mitohy dia manao zay sitrapony zany chef Cisco zany manindry ny chef zap manindry ny mpampianatra zany daholo ny zavatra misy akehitriny dia mampiahy azy zany élection de proximité nefa regny mitady le olo tena hoe azo lazaigny hoe tena fantatry ny tiany nefa igny nefa zao tsy afaka miesiky milasaky misy. Nisy hatrany izay fandikan-dalàna sy fikononkononana osika sy alabato izay na tamin'ny fifidianana filoham-pirenena na tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo saingy tsy harenesam-peo sy mangina hatrany ny CENI. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ny ality dia tsy iza fandriamatoa Alain Andriamseza filohany vovonana IFIM na ny hetsika imbonana ho an'ny fanarenana sy ny fandrenana ifotony miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ny ality fividianana politika hatramin'ny resaka Jirama hoe zahantsika ho resahana vetivety président amin'ny androany ity fa mialohan'izay tamin'ireo antoko politika sy vovonana politika izay milaza azy ho mpanohatra eto amin'ny firenena hatramin'izay isan'ny tsy tazana ny dénoncer-n'ilay zava-misy eto amin'ny firenena intsony ny film ankehitriny inona ny anton'ilay fanginana Andriamatoa Alain Andriamseza.
Miaraba ny pijery ny cultivé aloha tsika ny any apita ny eto atoerana ny malagasy rehetra dia miaraba koa namana iva am'izao alin'ity androany ity fa mafanafana ihany itako mbola tsy miteny fa somary tsy mitsibodratsy ianao ie mafana ny andro e dia miaraba koa ny technicienne zay any ambadika any zany manao zay mahatateraka an'izao fionatsika izao tonga de enjana be le fanontaniana hoe taiza fonanao zany tianao antaniny e teo zahay fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra eritreretina aleo mangina satria rehefa fanoherana ny resanao de marina tokotrany fa ny film de mpanohatra ialaindre misesa de nanohatra foana ny fitondrana io a hatramin'izao mbola manohatra amitsika miteny zao fa ny fanoherany misy endrany maro ary hitanao tamin'ireny zavatra nitrangy reny ny tsy fifanarahana atao anatin'le fomba fanoherana sy ny zavatra tedavina amin'le fanoherana ny anainge zavatra tsotra fanorenana sy fanina moa zany fanorenana ifotany zay neta fanarenana sy fanorenana ifotany fanontaniana apetraka maro anatin'izay hoe sao de efa voatapimbava ihany koa ianareo satria hitantsika tsara ny propos an'izany film zany tamin'ny taona 3 tsy nysorony ianareo arisan'ny laza tamin'izany fa tsy maintsy mihetsika ny vahoaka malagasy eo anatria n'lay zava-misy amin'izao fotoana izao ankrizy ihany koa io ianareo no ahafahana mamakiry ankehitriny silence total la mety manahoana ny fahitanareo an'izay fanontaniana apetraka maro zay hoe sao de efa voatapimbava lay film ao anatin'izay tsara raha malahelo ny vahoaka tsy mahita anay zava-dehibe zany satria BDP koa mitabataba amin'izao fotoana zao BDP mikikika BDP manana hevitra de everinay fa ny mety aloha zao de ny mangina aloha manaja tena zay ny zavatra hitondranay azy io aloha manaja tena fa fahendreno no aseho zay iny nga maniteny sarotra le adevitra mantsika amin'ny tanjana be amin'ny zavatra hoteneniko hoe namana iva fa azo agagy anao anaotanto tsy mazakazaka be ialainy zany ohatra mazato sarotra le raha-pirenena amin'izao fotoana zao fa manahoana nefa ny fahitanareo an'ilay situation eto Madagasikara mbola tsy misy fiovarana ve sa manahoana sao kosa efa mba nisy fiovarana makany amin'ny tsaratsara kokoa ny antolay hoe fitandremana ho any androany ohatra ny tena tsy zay le izy namana iva ohatra mampime anao fa sao de misy fivoarana makany amin'ny ratsiratsy kokoa raha ny délestage tamin'ny heritaona ohatra 3 andro amin'ny herinandro zao izy efa herinandro amin'ny herinandro mbola misy ny délestage zao zao mahita maly amin'ny 10 alina amin'ny 7 sasany vomiverina eny aminay eny mahazo zay ary rehefa tsy mandeha ny herinaratra de tsy mandeha koa ny rano eny aminay hitanao zany mba sady tsy misasy ianao zany tsy miasa ianao zany ve ny atao efa mpandrosoana aloha tonga de tsorina fa nisy oatra ny tian'izany ianao miteny hoe maninonareo inona moa ny anaovana député raha ohatra ka tsy mavahana zany zay inge le hevitra tsy mitovy anao mera ninona mera ve ny tonga ny délestage ho foana mera ve ny apisy rano any ambavan'ny olona mera ve ny apisy ny ampiala ny embouteillage zay inge le fanontaniany de mahatonga ny film milaza mazava hoe aza mandany andro amin'io nareo a de hiteny ve alaindry amin'ny seza zany ho any androany fa lay système mihitsy no efa tsy afahana manao ninina tsony zay mihitsy ny tena hevitra ary tsy miala amin'izay zay inge mahatonga le fanorenany fotony tsy kitikitihina fotsiny atao vonjorano vaky fotsiny io na atao maimaika fotsiny eo tandrevaka de eto efa mazava be zao a efa hitan'ny malagasy rehetra fa tena le rafitra ray manontolo mihitsy no tsy mety ny lalàna entina manao azy tsy mety mame ohatra anao tsotra fotsiny a nisy fotoana rehefa natao ny fifidianana communal mera be ny tanàna zany dia rehefa vita ny fifidianana ny conseiller ny ao anatin'ny lista ihany amin'le resaka proportionnel io zany no miara-miasa amin'le mera zay lany eo vanandray izy rehefa aveo a de lasa na le mera nilatsaka lasa conseiller koa rehefa tsy lany de ataontsika ary ny eritreritra Tananarivo zany zao manome ohatra ray a hoe lany ny team Matojo na lany ny Irmara madame Arlala ahoana zany ny paozin'ireo mivory eo raha lany zany Tojo de tsy amin'ila ny Arlala de eo Gasikara de eo i Tahina de eo koa Monjarondefo zany molo resantsika
reo zany zao ny hitanao vitsy fotsiny zany tononoko zany dia hitanao hoe ahoana moa zany zao ny fiarah-miasan'ireo ao zany dia afantaranao fa tsy andeha mihitsy io amin'ny lafiny ray ndraiky io lany ny mpanohitra za aloha amin'izao zavatra mitrango zao a dia tsy mahita mpanohitra afa-tsany ankiray a dia ny intima zany raha mbola mametra-panontaniana nahoana no ilazan'ny Alain Andry Amseza amin'izay saritsarina mpanohatra avokoa ve zany lay hitantsika ny zavatra nitsanga tamin'ny hetsika fotsy teo izy moa zany zao nazo tombontsoa tamin'ny hetsika fotsy vahoaka malagasy zay no mahatonga anay tsy miteny zay tsy adala zay tsy araka daladala aminao iza nazo tombontsoa tamin'ny hetsika fotsy ry malagasy eritrereto tsara dime ho any valiny za tsy amalainareo iza nazo tombontsoa karaha nisy nahazo tombontsoa tao a nahoana izy ny nahazo tombontsoa zay tsotra ny zavatra nolazaiko raha tadidinao nanao fihetsehana angedabe afarany ananarana an'ireo mpanohatra hoe nareo anie folo hoe raha mahazo 10 isan-dato aby nareo a dia efa miverina ny fiodinana faharoa e tsy zay ny zavatra nitranga dia mametra-panontaniana anao a tombontsoa an'iza le rovana amin'izany ny vahoaka malagasy ve ianareo mpanao politika anie Alain Andry Amseza mitovy amin'izay avokoa le pratika fa ianao zao hoe ivelan'ilay système aloha androany tsy mirotsaka tsy miazakazaka ao anatin'ilay fifidianana dia zay mipropos anao aiza ihany zany ny asiany mpanao politika ny tenanay raha ka zay koa aiza ihany koa zany aizaezaka ihany koa zany lay fomba ahitana n'lay vahaolana narenana marina n'lay firenena ho any androany satria ianareo mpanao politika efa zay le fomba fanao ho any zareo mpanao politika sasatsasany aza tonga dia atao safy be mantsina atao anaty sobika ray daholo fa tsy mitovy samy hafa misy efa ninay ny zavatra hoe efa ara-drazana nanaovanay sy anavotana amin'ny Madagasikara indrisy fa tsy vita tsy mamenatra miteny an'izany tsy vita ianao ndray ary mahazo olana sy mahazo tefa tamaina sy ny namany fa ny hitantsika zao a dia mazava be fanorenany fotony ihany a ny azahoantsika mama ny olana eto amin'ny firenena efatra amin'ny elany dradradradrany izay resaka fanarenana ifotin'izay ianareo ny fikonan-doham-pirenena sy ny maro hafa tsy mety tanteraka androany ianao milaza fa ny mpanao politika saritsarina mpanohatra reo a tsy misy azo antenainy manahoana zany lay hoaviny lay Madagasikara ao anatiny iza lay afaka hitondra lay fampandrosoana tena hoe hipaka amin'ny vahoaka marina lay Andry Amseza mazava ho azy amin'ny zavatra mitranga tamin'ny 2020 tamin'ny 7 sy ronjato tamin'ny 3 zao tsika 4 dia samy mandandalanjany eo amin'ny fiainany eo amin'ny izy amin'izany ohatry zao hoe io ataoko hoe aiza moa teto ateo dia maketo azao atia zany hoe amin'ny farany raha zao notoy zay dia antsara ny vahoaka ny mieritreritra izay tsy hanao ady lahy amin'izany satria heverinay fa sady tsy hanananay ny volany tsy hananay ny arena no izay tsy mangalatra miraviravin-tanana zany ny film ho any androany miomany zay manao ny zay eritreretinay fa ho tokony atao zay fa raha hitanao ny fifidianana andeha teo a tsisy fifanazava-kevitra sy fifampitondrana hevitra ho any amin'ny fampandrosoana maninona moa na maniva no resahanao fampandrosoana aiza ny hitondranareo ny fandrosoana fa nga misy vahoaka mijery fampandrosoana zany eo rehefa miresaka any amin'ny fampielezan-kevitra zay inge le fanontaniana tsisy meno an'izany eo tsisy merany tsisy mijery an'izany eo zay le olany zay ao le lesiko dia io hitany vahoaka eo izy matoa tsy misy tsiro any aminareo fomba fifidiananareo tsy mety fantaniko farany Alain Andry Amseza io ny tension mialohany fifidianana eto Madagasikara amin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina io inona ny afatra tsipinao mba hisily ilay fitoniana sa manahoana ny fomba fijerenao zava-misy atao inona fitoniana izy za manome ohatra anao fotsiny any Martinique omaly angamy izy iny raha tsy diso an'andro any miakatra amin'ny vidim-piainana rotaka tsy fakahitana doroan'ny olona ny azo doroan'ny olona ny misy tizy ny supermarché alain'ny olona ny entana amin'izao dondrina zany reny olona reny atala zany reny olona reny zay nyfanta fa itsika malagasy na maninona eto dia ny gendarme sy ny maramila ndray mivoaka mananatra atsika fa tsy manao ny asany na ny tokony tena asa tokony ho ataony dia mametra-panontaniana hoentina izy ty fireneny ity hoentitsika ho aiza ity fireneny ity ny film tompoko dia tsy raitsy kombakomba amin'izany fa tsara tsy hodranto daholy
izay film dia tsoraitsy kombakomba amin'izany mihitsy ary mampiseho amin'ny vahoaka fa manana ny aja sy ny voninahitra izay a velona fonty azo efa enimbola anaty ny teny velona tsara ohatra tsy tonta mibokosokosy ary raha tsorina zany dia averinao amin'ilay vahoaka malagasy ny tompona andraikitra fieno amin'ilay zava-misy eto tsy maintsy ny tompony vahoaka malagasy no mitsangana fa anazy mifahefana manafoana nyzao zava-misy eto amin'ny firenetsika zao jereo ny ohatrany amin'ny fireneka fa hoa za tsy miteny manaovany zao nareo jereo miakatra kely mividin-drava tiaviny olo fa maninona tsy najetako ny frantsay taolo mimponina kapahana taolo mainty taolo ny any martinique zany ingay anitsy ny kapahana taolo ny lohany velesina bomba atomika ataova ianareo mipetra tsara aty amitsika nahoanan'izao no atao zay no mahatonga miteny za mampalahelo ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ary vahoaka mampalahelo ny fahantrany malagasy fahampahany amin'ny malagasy mahazo isany amin'ny tanana angamba sisy ny azo atao hoe manan-karena fa tiva manitra tanteraka ny malagasy koa izako hoe tsisy hevitra fa tsy maintsy mitady vahaolana zay azahoana amana satsy ny tena hoe tsy anao mitady vahaolana fa ny vahaolana tsy vetivety ary misy fotoana ny fahatongavany fa tsy tongatonga ho azy amin'izao resaka communal tsy tako sy andaniana andro amin'ny communal inona moa ny fovary amin'izany io rehefa tsy nahainao tany amin'ny filoham-pirenena nge manova ny zavatra rehetra matonga tsy mandeha ny zavatra dia avy any amin'ny filoham-pirenena manomboka tsy mandeha alao zavatsara zay le resaka politika zay mahatonga ny olona mazakazaka manova ny filoham-pirenena na ny Amerika zany na ny Frantsa naiza ka ny ianao tsy any noko ty ianao aty amin'ny député sy ny commune aty amin'ny maire ianao be tanàna eo ny azakazaka mandany andro mandoro amin'ny tsolany eny isika amin'izao fotoana izao akasitrany ianao Andriamatoa Alain Andriamseza tao anatin'izay fanampanjavan'izay dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka foy aza misaraka aminay ary efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba-tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina Règle mail avec appui. Titis connexion Titas. Denise Moussa t'a dit love Mireille. Le bêtise en nouvelle recherche. Msutchan fait one chunje. Souk fait Marianne San. Pi puissance à S moins 1 fois sinus de pi. Mille me télécharge affiche fa trop bien t'es mi retourti. Ji, fa les resources à refa utenikwe apitra fibrine. Fibrine tolotra vapabe any telma 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaim-poana ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga va aingana eny amin'ny telma shop akaiky anao Mamena ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray ato anaty tapany faharoa ny fampalalam-bavao amin'ny ala ity mitsangana manomboka izao ny vovonana vonjeo ny fampianarana vovonana natao hitadiavam-baolana manoloana ny fanaovana sorona sy famotehana ny fanabeazana eto amintsika oram-pisehatra amin'ny fampianarana mpampianatra sy mpanabe ary sendika izay nanao fanambarana iombonana teny faravohitra tamin'ity androany ity lasa tao sorona sy atao mbany zavatra ankehitriny ny fanabeazana eto Madagasikara raha ny nambaran'ireo mpisehatra amin'ny fampianarana mpampianatra sy mpanabe sy ireo sendika ny fampianarana izay nanao fanambarana miaraka teny faravohatra androany tsy magaga raha mikorosy fahana tahaka izao ny firenena noho izay fanaovana tsinitsina ny fampianarana izay ka antony anaovan'izy ireo antsoava amin'ireo tompony raikitra voakasika manao antsoavo mikika satria tantondomondroza ary mila vonjy ny fampianarana izay mijaly atao ambanin-javatra atao sorona
atao takalinaina kanefa io no antoko avoalohany amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy nitsahatra ny totongana hatrany ny sehatry ny fanabeazana teto Madagasikara raha ny tao anatin'izay taona maro izay ka tokony ahatonga sainany rehetra hoy hatrany ny fanambarana. Izahay matianina ao amin'io sehatra io dia mahita fa mitotongana hatrany izany fampianarana izany. Mila ifandrombonana ny manarina azy mba homendrika ny zaza malagasy rehetra manerana ny nosy hevitra maro matakadavitra. Ry ray aman-dreny, ry mpampianatra sy mpitantana sekoly, ry mpianatra andao hiaraka anarina ny fampianarana izay miantoka ny ho avy. Nitsangana tamin'ny fomba ofisialy androany ny vovonana vonjeo fampianarana izay iombonan'ireo sendikan'ny fampianarana, mpampianatra sy mpanabe sy ireo mpisedra amin'ny fampianarana rehetra teto amin'ny firenena. Mila mandray an-tanana ny hoavin'ny firenena amin'ny malagasy raha tiana ny alana amin'izao fahantrana sy raha fimpanjanana amin'ny endriny vaovao zao. Hony teo anivony ARFM na ny anteny mera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy tamin'ity androany ity. Fotoana zao tokony araha-midinika ny avaolana hitondrana ny firenena ka handraisana ny hevitra ireo herivelona rehetra. Ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny malagasy Jivagovolo Christian Diby. Fotoana tokony andraisana tanana sy ijerena no avin'ny firenena izao ka tokony ho saro-piara amin'izany isika malagasy hoy ny teo anivony ARFM na ny antemera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy androany. Very tanteraka ankehitriny ny asom-piandrianam-pirenena noho ny fizakan'ny mpitondra fanjakana zoam-pirenena frantsay antony tokony isi ny fampiaonana itadiavam-baolana miaraka hoy hatrany ny fanazavana. Fa tsy mety ny zavarasalan'izao misy amin'izao fotoana zao hoe firenena manana filoha firenena hafa. Zany hoe tsy Madagasikara zany raha tsy mipetraka amin'ny toerana mahizy azy tsony aiza le asom-piandrana firenena raha ohatra ka olona hafa tsy malagasy ny mitondra ny firenena atao ahoana zany firenena zay. Tonga zany fotoana zao ijerena amin'ny firenena an'izay ka manainga rehetra malagasy rehetra hieritreritra ny amin'ny firenena hoe ho ataontsika ahoana amin'izay Madagasikara ty ho avela ve andeha amin'izay alihany any ataon'ny olona zay tiany hanaovana azy. Zay dia efa samy manambara. Fa raha izao rafitra zao mbola mitohy telo taona na efa-taona ray apatelo Madagasikara sisa no malagasy. Na ny arena zany na ny tany zany na ninona zany tsy misy liantsika tsony ty zavatra ty firenena ty. Ankoatr'izay, amboletra hatrano ity farany no nanatanterahana ny fifidianana ny fandiby teto amin'ny firenena. Ambonin'izay, vao maika anamafy ny rafim-panjanahana amin'ny endreo vaovao ny fanatanterahana ity fifidianana ho avy ity raha ny fanazavana hatrany. Efa fantatsika tany voalohany efa nanao atsona goavana betsika. Atsona voalohany tamin'ny fanekena fifidianana firsona tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Efa disika tao ary efa resy malagasy tao. Nanao fahatsona faharoatra tsika tamin'ny fifidianana solomba-vahoaka. Zay efa fantatra fa tsy mety. Kanefa nirosona ihany dika zay fa fahatsona ngezabe zay. Iroso amin'ity fantelo farany ity tsika ty fifidianana communal ty be ny tanàna sy ny mpanolotsana aty fahatsona farany zay goavana be indray fanamafisana le zavatra efa tsy netany amin'ny voalohany ty satria inona ny antony tsy resaka fampivoarana firenena no anatin'io fa resaka fampandrosoana ny zavatra tian'zareo atao ka tokony heritreritsika Madagasikara fa tsisy ninina ho hitantsika amin'io fa vao mainka aza Madagasikara ho voazanaka indray mpandeha indray. Vaolana ialana amin'izao zava-misy ankehitriny zao no tokony imasona ka antony tokony sy ny fampiaonana ireo herivelona rehetra ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny malagasy Jivagovolo hoetrany teo anivony ARFM. Tsy voatery ho fampisehoana sy vola hatrany fa mijoro mandray andraikitra ihany koa ny mpanakanto anehoana ny fitiavan-tanindrazana amin'izao fotoana izao. Resy lahatra amin'ilay vina fanomezana asa ny mpiarabelona izy ireo. Ankoatr'ireo mpanakanto efa nidina teny ankanja tamin'ny fanatanterahana ny ama na ny asa maharitra ho an'Antananarivo. Mpanakanto maro hafa ihany koa no tonga nanatevin-dahara na nitahina Razafinjoelina tamin'ity herinandro ity. Efa ela izay no resy lahatra amin'ilay fomba fijery vaovao entin'ny tahina hoy izy ireo ary hitanay hainay tsara ny fomba fiasany ao anatin'izay. Tena olona tia fandrosoana sy miasa izy ary mazava-dehibe dia tena tia manampy olona ny kandida tahina Razafinjoelina fa nampanazavana mahakasika izay. Resy lahatra amin'ilay hoe manome fitana fa tsy manome trondro. Mahafinaritra zay anahako hoe tena manome fitana fa tsy manome trondro.
miasa mila miasa zany ngavanay mandeha oatra zao zany dia ny fahatsapaina ny zava-misy eto amin'ny tanàna mihitsy hoe mitady fiovana zay tsy miandry ninina mihitsy zay fa ampitiavana fitiavana tanindrazana fitiavana amin'ny vahoaka fitiavana za indrindrindrindra moa tahina efa vonina arak'le hevitra hoe nlazaiko teo hoe zay tsy nenay artiste zany amin'ny artiste anay dia mifahatongavana eto zany dia tena fitiava tanindrazana zay moa zany efa ela ndresy lahatra amin'le fomba fijery zay iombona atsika satria amin'izao fotoan'izao fiarahamalala mahazo mivoaka dia hoe any amin'ny asa zany zava-dehibe kanefa koa mahatonga anay artiste eto dia voame zavatra goavana satria reo vahoaka ireo no mahatonga anay artiste dia valim-babena ny fandraisanay anjara zany amin'ny etsika sala amin'izao dia ireo vahoaka ireo no mahatonga anay mbola mijoro artiste fa raha tsisy mpijery zay tsy artiste tapa-kevitra ny mpanakanto hoe kanto le lalaovinay dia aloha kanto le tanàna miaraka amin'ny tahina ary ho hitantsika eo fa ho kanto tokoa Tananarivo makasitraka resy lahatra amin'le fomba mitondrany TR n'le raisonnement zany ary tsy hoe vao zao ihany fa efa ela dia efa resy lahatra zany dia zay niatrika izaho io nahita maso fa tsy nitantarana akory ary zay moa dia efa resy lahatra ny foto-kevitry tahina hatramin'izay ngama efa hitakitanareo foana ary eo foana zay satria hoe miaraka aloha vao tafita fa tsy hoe tafita vao miaraka fa dia miaraka mihitsy aloha tsara e tsotra marina mahomby asa fa tsy kabary ny lalao fananana iraisam-pirenena basketball FIBA 3-3 Africa Cup i Madagasikara amin'izao fotoan'izao lalao izay ho tanterahana etsy amin'ny lapany tanora sy fanatanjahantena Mahamasina tanjona ho ny federasiona malagasy ny taranja basketball no tafiakatra amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ity taranja ity avy ity nokolona mandray anjara amin'ny fifananana iraisam-pirenena FIBA Afrobasket 3x3 Africa Cup i Madagasikara voalohany ampiatrano izany fifananana iraisam-pirenena izany itsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahamasina vitsy ny fifanitsanana iraisam-pirenena izay nandraisan'ny Madagasikara anjara nanambarany teo anivon'ny federasiona malagasy ny basketball antony mahazava-dehibe ity fifananana ity ho an'ireo mpilalao malagasy ity zany dia mazava ny am'jeuny qualification amin'ny championnat du monde aloha satria mbola tsy miditra ny qualification amin'ny Jeux olympiques fa qualification amin'ny championnat du monde dia azo adino fa 3-3 zany dia ataontsika hoe qualification continue filazana azy satria ny fanaovanao match no mametraka ny filaharanao foana ao anatin'ilay atao hoe ranking mondial zany raha ohatra hoe atao teny dezana foana ny manao anazy zany dia akoatran'io moa amin'ny fotoana maromaro koa compétition zay eritreretina ho an'ny tanora zany latsaka 13 taona na ho an'ny senior zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy ny fifaninanana tahaka izao antony anomezany avy eo anivon'ny Telma Lanja izany raha ny fanazavana dia Telmako amin'ny mpanohana ofisialy ny taranja basketball ihany koa dia manohana sy miezaka hatrany izay mampiroboro ny talenta malagasy amin'ny lafiny rehetra miezaka foana koa izay manosika ny tanora malagasy dia izay tsy hoe misehatra anatin'ny serasera sy ny fifandraisan-davitra ihany dia hoe mijanona hatreo fa maha orinasa malagasy anay avy ato amin'ny Telma dia mahatsapy izay fa manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena na amin'ny lafiny ara-panatanjahantena na amin'ny lafiny ara-kolontsaina ka amin'ny 7 novambra hatramin'ny 1 volana desambra ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahamasina no anatanterahina izany efa vonina tanteraka ireo mpilalao malagasy hiatrika ny fifananana Afrobasket FIBA 3x3 Africa Cup hivantana amin'ny Canal Plus Madagasikara ireo lalao tanjona ny ahafahan'ny tokantrano maro manaraka izany anohanana ny ekipam-pirenena
Tontosan'ny farany herinandro teo tao Mahajanga ny fifaninanana nasionaly teo amin'ny taranja boxa savate française izay nahitana mpandray anjara avy amin'ny ligue-paritra miisa 4 amin'ny ankabeny. Ny entimanana no manahirandreo mpikatroka tsy ahafahana miatrika fifaninanana ho an'ireo ligy izay tsy tonga tany Mahajanga tao anatin'ity fifaninanana ity. Na izany anja isan'ny fandaminana manokana nataon'ny fédération nanatin'izay. Anja Robert Kolomajanga. Tafiditra ao anatin'ny fifantenana ireo mpikatroka eo anivon'ny taranja savate boxe française hiatrehana amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny fifaninanana nasionaly izay natao teto Mahajanga ny 9 sy ny 10 volana novambra teo. Amin'ny ankapobeny ligue-paritra miisa 4 ihany no afaka nandray anjara tamin'ity fifaninanana nasionaly ity, saingy izy kosa ny fandaminana manokana ho an'ireo ligue-paritra sasany izay tsy afaka niatrika izany teto Mahajanga noho ny entimanana raha ny fanazavana avy eo anivon'ny fédération. Anatin'le fifantenana moa ity fifaninanana raha championnat de Madagascar izay atao aty Boeny ity, fa zany hoe noho ny oentimanana zany de tokony hisy ligue mbola tokony honanampy an'ireo zany fa ny ligue tonga eto moa zany de ligue anankefatra de ny Boeny, Papiatsano, Diana, Analamanga de Itasy. Dia zahay zany mba tsy hilazana fa hoe manavakavaka zany mba hifantenana le akizy izay tena hiatsika an'le fifaninanana iraisam-pirenena zany de mbola manomana zany zay amin'ny PTA nay amin'ny 2025 zany hanao karazana tournoi du sud zany izay hatao faritra Hotomatsiatsa Fianaratsoa hiantsoana an'le ligue izay tsy tonga taty. Da raha ohatra zany misy lanja mitovy zany amin'ireo de tsy maintsy manao match de défi zany ny fédération izay atao Antananarivo zany hifantenana an'le akizy hiatsika an'le championnat d'Afrique, championnat du monde satria zay no akaiky indrindra fa ny Océan Indien moa zany mbola volana novembre mbola ho tsatsan'le championnat de Madagascar amin'ny 2025. Ny ligue-paritra Boeny, Papiatsano no nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny fahazahoana ny medaly volamena betsaka indrindra tamin'ity fifaninanana ity. Manaraka azy ny ligue-paritra Itasy, ny savate boxe française izay isan'ny lalao mitondra avotrany ny firenena malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Savate boxe française zay imbetsaka ny malagasy zany pisehatra amin'ity savate boxe française ity nahazo ny Coupe de l'Océan Indien. Champion d'Afrique io zany tena tsy hay aleo tsoroko fa kapokany malagasy de ao anatin'izay mihitsy zany tsy hametra ny kategoria halefany zany fa araka le tenin'ny président fédération teo mo tsika no mametra an'le kategoria tsika zany fa tsy miferan zareo au niveau international. Zay ngamba raha resaky ny tena amin'ny lafin'ny eto atoerana zany satria mandray teknika ihany koa zany fampihofanana andreo le maître de salle de tsy maintsy atao zany karazana hoe recyclage ho an'le zokizokiny zany de formena koa le zandrinjandriny indrindra fa le tireur zany de ao amin'ny mahadiscipline savate boxe française azy zany de manaraka teknika an'izay satria zay ny tena mahasavate azy zany. Antenaina araka izany ny siny ny fanohanana avy amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ity taranja savate boxe française ity mba ahafahan'ireo sokajy rehetra miatrika ny fifaninanana na eto an-toerana io fa indrindra ny fifaninanana iraisam-pirenena izay ho tanteraina amin'ny taona 2024 io. Dia zay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitondry ary tombo kilasy tombo vavy aloha matomboka. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina.
Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté Nivavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.